Miarabanao ny tena koa atao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao a. Inona ny atao hoe fahombiazana izay indray no loha hevitra izay fampizarana amin'ity androany ity a, dia manasanao a anaraka hatramin'ny farany. Inona ny atao hoe fahombiazana? Ny fahombiazana dia ny fiainana mifanena amin'ny Kristy ary manana ny Kristy. Paoly apôstôly a dia milaza any amin'ny Filipiana 4:7 dia ny 9:9 any izy dia milaza hoe fa ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra mihoatra noho ny fahalalana mihoatra noho ny fahatsarany fahalalana ny Kristy ary ataoko toy ny taimboraka ireny mba hahazahoako ny Kristy. Zany hoe araka izany tenin'Andriamanitra zany hozy izy Paoly apôstôly fa ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra mihoatra noho ny fahatsarana amin'ny fahalalana ny Kristy. Tsy misy zavatra tsara akoatry ny fahalalana ny Kristy. Ary miteny koa izy hoe ataoko fahatiantoka ny zavatra rehetrarehetra hozy izy ary ataoko toy ny taimboraka ireny mba hahazahoako ny Kristy Jesosy. Zany hoe ny zavatra tena tsara indrindra amin'ny fiainana dia ny fananana ny Kristy Jesosy. Ny zavatra tena harena sarobidy indrindra ho an'ny olona anankiray dia ny fananana ny Kristy Jesosy, ary izay natao hoe fahombiazana. Ny fahombiazana dia ny fananana ny Jesosy eo amin'ny fiainana. Izay natao hoe fahombiazana satria Jesosy dia harena lehibe ho an'ny olona anankiray izay manana azy. Araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Kolosianina 2:7 izay milaza hoe izay efa tian'Andriamanitra nampahafantarina ny haren'ity zava-miafiny ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo. Ny tena harena lehibe dia Kristy izay ao anatintsika ao. Kristy izay eo amin'ny fiainan'olona anankiray izay ny tena harena ngeza be ho an'ny olona anankiray. Satria ny fananana ny Kristy eo amin'ny fiainana manokana dia manome antoka ny mandrakizay. Ny fananana ny Kristy eo amin'ny fiainana manokana dia mahatonga ny fiainan'olona anankiray ho lasa milamina, lasa manam-piadanana, ho lasa mahomby ary lasa mandova ny fiainana mandrakizay. Araka ny tenin' Jesosy any amin'ny filazantsara hoe inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao kanefa very ny ainy. Zany hoe na dia manana ny zavatra rehetrarehetra ary ny olona anankiray kanefa very ny ainy na hoe very ny fanany dia tsy misy dikan'izany zavatra rehetrarehetra zany. Kanefa tsisy famonjena, tsy misy lalana fanamandova ny fiainana mandrakizay akoatry ny amin'ny Jesosy irery ihany. Noho izany ny zavatra tena ngeza be indrindra ny fahombiazana eo amin'ny fiainana dia ny fiainana mifanena amin'ny Jesosy, ny fiainana izay manana an Jesosy. Zay ny tena fahombiazana lehibe. Araka ny tenin' Jesosy hoe fakatsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Jesosy dia manazava amin'ny Mateo 4:9 hoe ianareo izy izy milaza hoe inona no hoaninay na hoe inona no sotroinay na hoe inona no hotafianay. Zany rehetrarehetra zany hozy izy dia katsainy jentilisa fatratra ary fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo zany zavatra rehetrarehetra zany. Fakatsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo zany rehetrarehetra zany. Izany hoe ao amin'ny Jesosy Kristy dia ny fikatsana ny fanjakan'Andriamanitra ny voalohany indrindra. Zany hoe ny fananana an Jesosy, ny fandovana ny fiainana mandrakizay dia manampy ny zavatra rehetra araka ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ny teny an'izay hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetrarehetra. Ny fototry ny fahombiazana amin'ny fiainana dia ny fananana an Jesosy. Satria ny fananana an Jesosy no fikatsana ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra dia manampy ny zavatra rehetrarehetra. Araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny oabolana 5:7 any lalany 5:4 azafady dia ny 9:7 any hoe lalany marina hozy izy dia tahaka ny fipoakandro maraina izay mihamazava ambara-pahatonga ny tatao vovonana. Zany hoe ny lalany marina ny olona izy moa ny marina dia ny olona izay efa nandray an Jesosy, ny olona izay efa nohamarin'i Jesosy. Zany hoe ny lalan'ny olona anankiray na ny fiainan'ny olona anankiray izay efa manana an Jesosy dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa mihamazava dia miakatra foana ary mijanona eo amin'ny tatao vovonana. Zany ny lalan'ny olona izay miaraka amin'ny Jesosy. Ny fiainana mahomby
dia fiainana miaraka amin' Jesosy. Ny atao hoe fahombiazana dia ny fananana an' Jesosy eo amin'ny fiainana. Ny olona anankiray dia mety afaka miezaka amin'ny alalan'ny herin'ny tenany. Ny olona anankiray dia mety afaka ho tafita amin'ny alalan'ny ezaka manokana izay ataony sy ny fahaizany fa tsy misy antoka mihitsy faharitra izany fahombiazan'ny olona anankiray avy amin'ny herin'ny tenany izany. Fa ny olona anankiray rehefa manana an' Jesosy, miaraka amin' Jesosy izy mandritra ny androm-piainany dia Jesosy mihitsy no manampy sy manohana anazy eo amin'ny fiainany ary mahatonga an'ilay olona anankiray ahomby foana satria Jesosy no miaraka aminy, satria Jesosy no mitantana ny fiainany, satria Jesosy mihitsy no miaro azy ary tsy vitan'izany tsy fahombiazana eto ambonin'ny tany any miaraka amin' Jesosy fa fahombiazana koa rehefa miala teto ambonin'ny tany ny olona anankiray dia andova ny fiainana mandrakizay. Araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenako ny Kristy dia mahantra indrindra. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenako ny Kristy dia mahantra indrindra. Fa ny miaraka amin' Jesosy tsy hoe milamina fotsiny amin'izao fiainana izao, tsy hoe manome fiadanana sy famonjena amin'izao fiainana izao ihany Jesosy, fa efa nampanantena koa izy fa andova ny fiainana mandrakizay izay rehetra mino sy manana azy izany hoe miaraka amin' Jesosy na eto ambonin'ny tany na miala eto ambonin'ny tany dia efa nanome toky Jesosy fa andova ny fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy, izay rehetra manana azy. Noho izany ny fahombiazana eo amin'ny fiainana dia ny fiainana izay manana an' Jesosy sy miaraka amin' Jesosy izay natao hoe fahombiazana araka ny tenin'Andriamanitra. Mino fa naray zavatra ianao tamin'ity androany ity dia mirary soa tahiny Jesosy daholo.